nosoratany Toko Gérard Rabe Manantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patrisia. Ho velomin'ny Ony Miajanirina, Saloy Anjariliva, miaraka amin'ny Arliva, Nirina Rochelle ary Taina Nantenaina. Tovrazana Mamonjo no nandray feo, Anjariliva no nanatotosa. Andro fahafito. Ty mahazo anao tsy mivoaka fa dia mena hena fotsiny efa tonga angitsika efa ela ny karaoko marina mombo ty raharaha ty. Raharaha inona? Efa nanao fanady adiana rehetra, nikaroka sy nandalina tsara ary fantampantatra ankehitriny na tonga andreny aloka nanembatsemba nasaritsika ireny. Ilazy nandray ny manam-pahaizana keliko zao. Lazao amiko aloha hoe izy lafatra Yasmina Andrea Manantena. Ary inona fifandraisana nisy teo aminareo? Lafatra Yasmina ho. Nitsatoka fotsiny ary ve ty sa tena mahafantatsavatra? Lafatra Yasmina? Izandray zao zany? Zaza mba ho dinao mitapy kely Riza. Mpiara-miasa aminao ve tsy ho fantatrao? Mpiara-miasa amiko? Be dia be koa ange zay no mpiara-miasa ao e. Aiza moa no alalako an'izay Yasmina anao any? Misy sarinareo ty anaty telefonako ty. Te mbola sahanao ihany mandaa? Ay ve mbola mandehandeha any iny sary iny? Aiza koa ary nahitany ty polisy be ankety ty any iny? Zay vao mitamberina atao tsaiko. Ay ve Yasy? Fa taiza ho any nahitanao an'iny sary iny? Valio fotsiny aloha ny fanontaniako e. Inona ny fifandraisana nisy teo aminao sy ho vehivavy amin'ny sary io? Mpiara-miasa ohatra amin'ny mpiara-miasa rehetra ihany moko. Nitsapako fotsiny angamba dia taonana-pitiavana zay izy io. Dia nerahana? Io ndray ianao a. Angamba ho voatereo erahana dolo zao siparetra zao e. Fa inona nefa ny tianao atongavana amin'izany aloha e? Sa hoe justa sarotam-piary fotsiny dia mahavita mamongatra zavatra efa lany andro tary? Raha tiana ho fantatra Riza, dia misy ifandraisany amin'io tovavy io zao zavatra rehetra mahazo antsika izao a. Zavatra rehetra mahazo antsika inona? Tareny saritsika misy aloka tsy fantam-piavian-dreny e. Ay ve mbola iny foana e. Fa iza koa zao no nandresy lahatra anao tany hoe misy idiran'ny Yasmina reny zavatra nitranga reny. Angamo izy efa maty sanatria no manalokaloka atsika. Nanatona andren'ny olona pahay zavatra ireny ary izy nanambara tamiko fa mety ho io tovavy io ny fototro izao zavatra fahafa miseho amintsika izao. Anarany aza moa hoe mety. Mbola zavatra tsy mari-pototra any ianao. Fa lasaiza nefa aloha io tovavy io amin'izao e. Tsy haiko e. Roa volana latsaka teo angambo izay no nialany tsy niasa tao aminay intsony. Dia tsy fantatrao ve hoe inona ny antony tsy niasany intsony? Tsy fantatro mazava. Toa hoe narary izy. Fa lasa polisy koa ve aloha ianao ty sa ahoana e? Toa be adikadina sala amin'inona? Sa zay tokoa rehefa hoe lasa tompom-baty? Tsy namandry saiko loatra ireny zavanitranga rehetra ireny Riza. Vehivavy voadona tsy hita maso. Avy eo sary manembatsembana ohatrany hoe manao fanahinina migafy izao mihitsy. Aleo ary fa ho tantaraikanao raha izay nampilamin-masainao e. Fantatro mantsy fa tsy ho amelanao amin'izany mihitsy na ho aly leto aza ny andro. Miainina amiko anefa ianao fa tsy ho tezitra mihitsy a. Efa nilazaiko anao teo mantsy fa efa 2 volana latsaka teo izay tsy niasa tao aminay tao intsony izy. Ary tsy mifanerasera intsony mihitsy izay tao aorianan'izay. Miaino anao ary ahy e.
tsotsotra sady somary sarokenatrizay raha Yasmina. Reny karazana ankizy bosista be tany ampianarany reny tsy de tia sy mahay mifanerasera man'olona loatra. Zany hoe matotra na variana nefa nresahany tsara daholo ihany ny mpiara-miasa tato ampiasana volana vitsy taoriana ny nesany tato. Fa rehefa mifanena na mifampijery amiko kosa izy de mivaramena be sady manafy endrika. Tsiry ny hevitray hoe anao divy. Raha zakako Yasmina de ampirevenizy tero mitsama mandritra ny ray volana. De Ramika sy Radoda ary Radiny zany. Raha tsy zakako kosa nefa izy de izany mampirevy. Fotoana vitsy ihany nefa de baboko ny fony Yasmina. De iny sary hitanao iny no porofo nasehoko an'izy telo lafa zakako izy. Loza nefa de nandray an'le fiarahanao matotra be Yasmina. Rahantsika nefa efa atao tsy ho ela ka ny farany sarako maina be izy satria ndraikitra ohatra ny dita. Tsy nanaiky moa izy sady nitomany sy nilaza ny amony tena mihitsy. Leo be sady tsy hitako izay natao. Ny farany nila vonjy tamin'izy telo mitsamy makamako a. De tsy haiko mazava moa izay nataon'izy telo lahatany fa fotoana vitsy taorianan'izay de nanao ambadao de poste izy. Ty lozanao rehetra. Nampalahelo le zanak'olona. Zany hoe mety nampiororony zareo zany le zanak'olona. Eny mety hoe nampitahorony zalahy na nanaovany teny maharary de tsy nazaka de lasany pa. De tsy tazanareo nelingela taty tsono mihitsy zany izy taorin'izay. Anga izy tsy mipetraka ety amin'ny manodidina ety ka. To hoe nipetra-drery izy taty ka. Fa ny Antsirabe hono tena vehivinika e. Tena tsy vanina mihitsy ianao sy le namanao ka. Tena tsy vanina. So mba tsy rariny kosa e. Adabo ihany areo na amin'izany resaka zany ka mahakamo betso. Nosombainareo nge zany no fiainan'le olona e. Io fa hoe adaboy. Lehilahy saindrevy. No ny fitiava-toaka daholo zany na tonga an'izany. Sady mpanitsakitsabady mahatsiravina. Zay le tsy reveko aminao a. Tsy efa niteny taminao moa fa zavatra efa lasa tany zany. Sady fitiavako sy fitsinjovako ny mariatsika koa neny tsy maintsy nanapahako ny fiarahana taminy. Fitiavan-tenany ianao e. Asapidirina miditra anareo mihitsy a. Raha pitsy ihany a de antany andina namanao amantarako hoe inona marina nataonareo an'izany vehivavy zany. Be adikadina sy tia zavasavy zany raha olona. Mbatay zany nahitany any sary iny. Za kosa aloha tsy laza aminao eo zany hoe inona marina no nataonay an'ny Yasmina e. Ozy ary nala sady ary ve zany metitra zany. Ay tonga ianao. Inona nataonao loka? Mba sy horonindrony indray aloha fa le maina be tsy aferaka. Hoe le dia inona koa ary zany zavatra vaky any ambadika an'izany. Andraso hijerena malaky. Amin'ny tandrema ihany aky malala fa rahatr eo ange ianao e. Inona zao le vaky teo? Hoe feno vaky ny zavatra tokoa reto amin'ny karo reto. Mety vaky na bokarla angamby izy zany. Ary eza koa ary zay arina lato. To mahadiodio tsy misy n'izany izy. Lanitro. Ary inona koa mandady mandinika eo ambony armoara io. To vehivavy misarakorako volobe. Ary mandady midina moramora nge izy zany e. Aloha hivoaka tato ka. Ay! Nahitsaka vaky mpitaratra marina. Marary be. Ay.
Inona loatra raha ny tena mahazo anao ty e? So dia mba misy olana hafa kosa ary ianao fa tsy mitantary. Fina marina nefa ny tranga tao? Tsy nisy tadidiko a. Fa nabe fotsiny a dia nianjera. Izay ny tsaroko farany. Tsy haiko. Mety vokatry ny fangiry firina na fahaverezan-drano io tongotrona hitsaka vaky tavoahangy eo ngamba. Tsy voavoalohany ange ianao ny safosafotra ohatran'izao e. Tsy misotro rano mihitsy koa ngambako. Ary le ato ka nanahoana? Dia tsy misy fiovany e. Misy fotoana mba maivamaivana ihany fa amin'ny ankapobeny tena hitako mbola torovana tokoa aloha ianao e. Izao indray ary aloha andramany. Mandeha any amin'ny mpanondra fa mijaly be ianao. Dia omeko repos 3 jours aloha ianao a. Makaina tsara. Saotra dokotera. Oe, telefoniko angamba izany maneno izany. Allô? Allô? Naninona tsara hoe Radina? Naratra voadona ny tomobila? Efa andalana ao aty amin'ny hopitaly nareo izao? Aty mihitsy mantsy za io izao. Tonga dia andrasako aty izany e. Ok. Dia maty nanaraka ny radodako vely tsy ala Radina. Tsy rariny. Dia mbola tsy mahatonga sainanareo ihany ve izao no mitoka? Aiza ve ka misy an'izay hoe mamy dia tsy hita eo dia tonga eny amin'ny afovoan'ny arabe dia voadona. Avy eo maty tsy tradrano. Dia mbola manana fotoana andatsana ihany kosa ve ianao ry Arinala nefa izao no mahazo ny zavatra miseho a. Sanatria raha hoe andatsa mapaty fa te hampihiratra ny masonareo fotsiny ahy e. Hoe fero amin'izay io tokatoko io. Sady manahy hoe misy ifandraisany daholo izao raharaha izao a. Misy ifandraisana ahoana indray e? Tsy kisendrasendra ireo fahavoazana mifanesy izao riza. Jereo nge raha tsy mamoy ny ainy tsirairay daholo nareo e. Doda moa iny vao nalevina voatsely iny. Izao indray vao saika hitady resaka tamin'ny dina momba ilay zavatra nataonareo tamin'ilay tovovavy antsoina hoe Yasmina. Kay moa indrisy fa nosongonandra fahafatesana. Tena mila feverany ty raharaha ty sa ho ringana eto daholo nareo vao tonga saina riza. Ka inona ary ny vahaolana rosinao e? Mila tadiavina io tovovavy antsoina hoe Yasmina nampijalianareo io. Fa nampijaliana ahoana koa nefa e? Ianao ty aloha raha hidramatize zavatra ka dia rehefa hita koa izao dia atao inona? Lasa fa tsy fampijaliana indray ary no nataonareo azy e. Aiza ve ka misy hoe erahana dia avy eo sarahana maina be, dia avy eo indray nampiororona. Raha pitso dia raha pitso ihany tsika dia ho any Antsirabe. Za mihitsy no hitondra ny tomobilina. Hitako mbola tsy ao mihitsy mantsy ianao izany. Misy zavatra hiako mafy mihitsy mantsy ka tiako hamarinina. Fa aiza moa nefa nao ahitanao an'izay tranonay any Antsirabe ihany e? Say fa nilazaina anao? Tao amin'ny kara-panondrony ka. Kara-panondrony? Fa taiza no nahitanao ny kara-panondrony? Zao ary e. Inona no nahatonga ny lakilen'ny kazehan'io vehivavy io tany aminao? Ay, nizavainao hatramin'ny kazehan'olona. Tsy naposiko tonga hatramin'ny fisavana ny zavatra loatra an'izany mihitsy ny asarotam-piarinao ty kay. Azahodinkodina ny resaka riza. Valio fotsiny ny fanontaniako. Ka mety zavatra mifandiso re. Tsy tsaroko akory aza ny nandraisako an'izany. Ay, tokoa moa le nalainay ny lakilehan'ny kazehan'ny Yasmina le hoe ho videna. Avy eo nefa samy tsy misy natadidy hoe iza ny nandray azy. Izao hitan'ny detektiva tao. Mila mahay lehilahy izany manomboka eto.
nosoratany toko gérara rahabe manantsoa sy njara soa miora lalaina patrisia. Novelomin'ny ony miajany irina Saloy anjary liva niaraka tamin'ny Arliva ny Rina Rochelle ary tahina nantenaina. Tovy razana mamonjo no nandray feo, anjary liva no nanatotosa.